ho any Nosy Be tsika amin'ity vaovao manaraka ity mitohy hatrany ny hetsika ataon'ny Bromaleo tena misahana ny fifidianana ny CENI tafiditra ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana nisy ny fifidinana ifotony nataon'ny délégation notarian'ny filohan'ny CENI tany Nosy Be ny herinandro teo izay nasiany famorina ireo mpanao politika tany antoerana fanadihadiana miaraka amin'ny Volasoa Ravelson. Isaky ny folo taona dia tsy maintsy avoazana manontolo ny lisitry ny mpifidy araka ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Ao anatin'ny fanajana tanteraka izany lalàna izany izao hetsika ataon'ny Vaomiera Mailo tena misana ny fifidianana izao araka ny fanazavany ny filohan'ny CENI nadritra ny fidinana ifotony nataon'ity Vaomiera ity tany Nosy Be ny herinandro teo. Nisy ny fiolana tamin'ireo mpanao politika ny antoerana ny fampitam-baovao mikasika ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy sy ny registre-pifidianana nasionaly. Nampahafantarina ihany koa ny paikady mahazatra dia ny fitsidiana tokantrano ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny CENI sy ny mpanisa mpifidy na agent recenseur isaky ny fokontany fanatonana mpifidy eny amin'ny fokontany ary fandraisana avy hatrany ny mombamomba ireo mpifidy vao nahazo karapanondrom-pirenena tamin'ny fitsarana mitety vohatra. Fomba fiasa dia fangararana tanteraka amin'ny fitantanana ny zotra-pifidianana ary mampiatra izany amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy fampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana ao anatin'ny zotra-pifidianana. Ao anatin'ny zotra-pifidianana dia ny CENI dia miezaka hatrany mba ho maty alina mba ho tsara omana ny zotra-pifidianana izay atao. Ka izany anefa dia tsy ho volavolaina eo anivon'ny CENI samy rery fotsiny fa tsy maintsy midiny zahay etỳ amintsika etỳ antoerana maka ny feontsika maka ny hevitra avy etỳ amintsika. Eo am-panateterana ny asany dia manana ny atao hoe sotoavy fanazana ny lalàna sy ny tany tan-dalàna. Feonantsika zao amin'ity andro anioty zao ao anatin'ny zao asa fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mpifidy zao dia voafaritra indrindrindrindra amin'ny atao hoe fanazana ny lalàna. Maninona moa zany no miteny hoe voafaritra anatin'ny fanazana ny lalàna satria ny lalàna no miteny hoe isaky ny folo taona dia tsy maintsy avaozina tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Nanomboka ny voalohan'ny volana Oktobra ary tsy farana raha tsy ny raika amin'ny 3 Desambra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy hanomboka ny 3 Mars ka hatramin'ny 12 Aprily 2024 kosa dia azo jerena isam-pokotany ny lisitra vonjimaika mba ahafahana manao fanamarinana na koa fitarainana raha toa ka misy ny diso na ny olana amin'ny fisoratana anarana.